Manoloana ny resabe mahakasika ny fandehanan'ny ekipa pirenena malagasy taranjabolina kitrana ny Bara Madagasikara fiaramanidina manokana andeha hiatrika ny lalao ionana amin'ny Guinée Équatoriale ny 17 ny volana Oktobra ho avy zao amin'ny lalao mandroso sy ny 21 ny volana Oktobra ho an'ny lalao miverina dia nitondra fanazavana ny filohan'ny federaciona malagasy ny taranjabolina kitra ity tamin'izany ary no nanamafisany fa tsy zany zotra manokana izany fa andeha zotra tsotra ny Bara Madagasikara ary tonga eto Hatandrazana ny alatsinainy tolakandro hiatrika ny lalao miverina eny amin'ny kianja ny Knapsa Votovorona ny talata 12 Oktobra fatatra tamin'ity fotoana ity ihany koa fa namoaka ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy na ny Bara Madagasikara amin'io fionana mivantana zany hoe lalao mandroso sy miverina io ny federaciona malagasy ny taranjabolina kitra niaraka tamin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Raha fantatra fa hoe anao Guinée Équatoriale itsika taorina amin'ny match nataontsika tamin'ny Sénégal dia efa nanoratra tany amin'ny fanapanjakana mahefy zay amin'izany fanomana izany manarak'izay dia efa nanampona ny Hermady izay mitady avion spécial saika hoentina mandeha makany fanamaly zareo tamin'izay fotoan'izay nilaza izy fa hoe tsy manana tsy afaka ny amin'ny satisfaction antsika satria tsy afaka mandeha makany ny seul appareil opératany amin'izao fotoan'izao na valiny zay dia tao anatin'izany zay fanomanana zavatra io dia efa nitresaka fona taty Madagasikara tamin'ny Guinée Équatoriale ny azahoana miaraka makaty rehefa miverina miaraka manao le match aty Madagasikara dia namafisy zany zavatra zany rehefa tonga any amin'ny assemblée générale extraordinaire any Le Caire any miresaka tonga tany zay sy ny secrétaire général dia miresaka tamin'ny président de Guinée Équatoriale sy ny secrétaire général dia teo dia miresaka dia eno izy fa dia mety aminay zany dia napetrany zany izy dia napetrany tamin'ny voalohany $50,000 nolo Madagasikara dia niady varotra zay hoe kosa malaboa nareo nandoka azy fa mba asiana resaka kely dia convenu $45,000 fa mbola miandry confirmation any amin'ny gouvernement ny ary zareo amin'ny zavatra io dia tany zany zay dia miresaka foana maraina hariva tonga ny 2 zay fotoana neranay tany dia miteny izy hatramin'izao zay ozy mbola tsy mahazo confirmation any amin'ny gouvernement nay fa angamatsika mety hiaraka volna commercial ihany fa andraso fa rehefa tonga any zay dia mirabely anareo tonga taty zay ny alarby dia niantso azy dia tsy niteny izy fa hoe dia tena vola commercial nanandehananay zay zany miresaka tamin'ny président mihitsy zany dia tamin'izay fotoan'izay zay nitahitra tamin'izay fotoan'izay sao dia fitahan'ireo tolo reto itsika ka izy ho tonga alohantsika any Madagasikara satria vita réservation tsy hitapitsy dia tamin'izay fotoan'izay zay nanao confirmation ny réservation ny vola commercial makaty Madagasikara satria sao dia votsotro eo izy tonga tia tsika taraiky any satria tsy ahita place tsony dia nataonay ny confirmation ny fatongavan'ny joueur atsika aty Madagasikara volna commercial zay zany izy amin'izao fotoan'izao raha tsy nihina zany izy Guinée Équatoriale zay niresaka taminay zay foana miresaka taminy hatramizay zay zahay zahako sisarena niresaka taminy tsy voatamizay zany ihany fa talohan'izay niresaka taminy rehefa tsy nazo fafafo tany amin'ny Hermady ka tasiny Hermady tika ny anosony Gilles Talec zany sy Besson anosony azy hoe tsisy avion ao dia fa zay niresahanay dia rehefa tsy nety zay zavatra zay dia nandeha vola commercial zay mba assure natongavan'le joueur aty le joueur raha mandeha makatikatra marina fa hoe misy escale elaela ao Nairobi fa ny hôtely ipetrahana Nairobi any ampanarina mety fantareo zany efa
fantsika ary fitaratarana zazavazany zay ngamba ny lazaiko momba ny politika amin'ny Guinée équatoriale ny voyage mandeha makany efa vita zany ny miverina makaty zay ny démarche nataonay naratina fatsakana zay naratina Andermatt zay resaka tamin'ny Guinée équatoriale zay fa hitanay mazevazevatra dia io farany hitanay mety amin'le izy io tsy anaovana polémique be na hoanahoana fa izahay resaka tamin'ny Guinée équatoriale fa tsy nahazo fahapo hatramin'ny matra dia tokana anao confirmation réservation am'bie andehanan'ny misoratsika mandeha makatihatra momba ny resaka koatran'izay ny hébergement sy ny restauration dia tany dia efa nijerena le izy dia namemy facture proforma zay maromaro nameny anay hoe reto ny ary amin'ny anina ny reto ny ary reto ny ary rehefa nantanina le izy 3 fois le prix nataony tao ny prix an zany dia hitanay zany somary tsy sérieux le izy dia nyresaka tamina dirigeant ao amin'ny FIFA zany tany resaka momba Madagascar hoe ahoana sy ahoana momba an'ity dia sorana be lehibe io olona io fa nilazena taminy zany hoe eo mety eo $11,000 eo ny lany Madagascar mandeha makany ady Madagascar amin'izao fotoana zao mbola tsy nahazo ny subvention en déplacement sy sisa dia izy eny ara izy fa hoalohako io hébergement restauration anareo any Malabo io alevako direct any aminareo any amin'ny compte anareo o responsable ao amin'ny FIFA dinan'izay ary sorana be dehibe eto fa matsapa fa Madagascar dia miezaka hatrany zany ampandrosony baolina kitra eto aminy izy any nameany io manarak'izany resaka tamikeo ako teo ny président FIFA Gini amin'izay fotoan'izay hoe zay dia manao beach-soccer fa tsy misy baolina any aminay dia misahirana zay na mitady baolina saran'izany dia fasako baolina zato ianareo izy raha ohatra ka qualifié dia tematy izy zay ny fandehany ny zavatra fanarahana tamin'ny Guinée équatoriale sisy dia ny visa zay sisany réciproque amin'ny Guinée équatoriale ny visa zany izy mandony atsika any itsika mandony azy dia ty bénéfique ho an'ny Madagascar zay dia nikena zay ngambany amin'iny alao tsy ataotsika fitaovana le fivanin'ny Guinée équatoriale ty na le fanaovantsika baolina Guinée équatoriale amin'ny zavatra afatra tokony ariany fa zay ny version izahay sy secrétaire général no resaka tamin'ny président Guinée équatoriale sy secrétaire général tsy voy zao fa ela be dia ny farany izy mahaly tsy maintsy nanao réservation zay so dia sanatrika dépassena eo fa tsy tonga aty le joueur momba n'le vola zay voalaza tamin'ny amanjery manarika eto hoe misy vola saram'izay tena marina fa za koa tsy saika tsy teny ali satria manerana ihany tsy fantaro zay fomba nahitany azy fa misy dirigeant ao amin'ny FIFA amin'ny volantsika $15,000 pour remboursement anapinatsika amin'ny hébergement et restauration en Guinée équatoriale satria aza dino tsika miala eto miala tonga andro ireo zany tsika dia miala andro 14 misy efatra andro miandro any any amin'izay fotoan'izay zay ataotsika amin'ny Guinée équatoriale dia atao any amin'ny kianja ny knapsa araka ny taratasy any rehefa FIFA aty amin'ny fédération io zany mikafy any fédération milaza fa hoe ny lalao atanareo amin'ny Guinée équatoriale dia atao any amin'ny kianja ny knapsa zay zany izy ny joueur atsika zay misy 20 izy ireo dia ho tonga eto zany amin'ny volany alatsinainy zany alatsinainy melohan'ny baolina talata dia tonga dia mipetraka any amin'ny hôtel any amin'ny votovorona hôtel zay mbola tsy mipetrahany Barea io fa ny Barea mipetraka tao be volono mipetraka hatramin'izay